Ny valo janoary, François Mitterrand. Mpanao politika, filoham-pirenena frantsay nandalo teto Madagascar i François Mitterrand. Ny 9 oktobra 1970 no nahaterahany. Filoham-pirenena frantsay nanomboka ny taona 1,770 hatramin'ny 5,770. Isan'ireo sekoly namolavola ity mpanao politika frantsay ity ny sekoly Saint-Marie tao Jarnac izay tanàna ny Avindy sy ny collège Saint-Paul tao Agolem. Ny taona 4,770 no nahazoany François Mitterrand ny baccalauréat. Sampam-pianarana roa no tena noalalininy dia ny lalàna sy ny teny amatsoratra tao Paris. Ny fanindran-dalana tamin'ireo fianarana ireo ny anaran'ny siansa momba politika tao amin'ny sekoly tsy miankina iray. Samy nahazoany ity olo-malaza iray iraisam-pirenena ity ny mari-pahaizana ambony daholo ireo. Voatendro minisitra trano tao anatin'ny repoblika fahadimy i François Mitterrand. Efa solombavam-bahoaka ary olona talohan'ny nahavoafidy azy ho filoham-pirenena ny taona 1970. Ny antoko sosialista no nisy azy ary izy no filoham-pirenena faha 120 ny volana jiona taona 1970 no nandalo teto amintsika tamin'ny vanim-potoana nitondran'ny filoha Ratsiraka. Anisan'ireo nohatra terin'ity mpanao politika iray ity tamin'ny fandalovany teto ny fanajana ny zon'olombelona. Nisy akony izany ka andro vitsomonja tao aorian'ny fandalovany dia nohafahana tany am-ponja ny manjakandriana ny commandant Richard Andriamaolson izay no tanana nandritry ny 13 taona. Mpitondra frantsay namela tantara ho an'ny Madagascar i François Mitterrand filoha faharoa nandalo teto izay nodimandry teo amin'ny 20 taonany ny valo janoary 1970. Valo janoary 1970 nanorenana ny isam-pandraharahan'ny tahirim-bola-panjakana na ny trésor voalohany teto Madagascar.